Miarahabantsika rehetra tonga soa eto amin'ny podcast ny Sohim-bolana. Androany isika dia hiaraka amina tompon'andraikitra anankiray eo amin'ny sehatry ny rafim-panjakana. Mankasitraka anao nanaiky ny fanasana. Afaka lazainao anay ve mombamombanao? Ny anarako Fiambena Fiderson Tahir Marael, fantsoina fotsiny hoe Tahir Fiambena. Chef de service anticorruption auprès de la région de Tsimandrefana, zany hoe lehibe sampandraharaha miady amin'ny kolikoly ao anatin'ny amin'ny faritra Tsimandrefana. Mpianatra lalàna ary ihany koa miantsehatra amin'ny fikambanana momba ny fifampitondrana tsara tatana. Andriamatoa Tahir Fiambena, inona ny mahazava-dehibe an'izay fisian'ny service de lutte anticorruption zay eo amin'ny région ao? Ny service anticorruption amin'ny faritra Tsimandrefana dia service vao natsangana vao tsela satria tamin'ny 2024 no napetraka izany sampandraharaha izany izay finiavan'ny tompon'andraikitra hoe mba hisian'ny fifampitondrana tsara tatana miainga avy ao amin'ny birao aloha dia miparitaka manerana ny faritra, manerana ny distrika rehetra satria atao anatin'ny faritra Tsimandrefana, ao anatin'ny faritra Tsimandrefana dia misy distrika 5 dia zava-dehibe ho an'ny fampandrosoana ny fisian'ny sampandraharaha miady amin'ny kolikoly satria antoky ny fampandrosoana ny ady amin'ny kolikoly fa vato misakana izy io ny kolikoly raha tsy hiadivana izany kolikoly izany dia tsy hisy fampandrosoana. Inona avy ireo karazana asa, activité, projet iandraiketan'ny sampandraharaha amin'izao fotoana izao? Araka ny tandrifin'andraikitra no omena ny sampandraharaha dia anankiroa ny zany hoe atao hoe axe stratégique izay ataon'ny sampandraharaha. Ny voalohany amin'izany dia ny fametrahana ny fahitsiana eo amin'ny mpiasam-panjakana. Zany hoe ny mpiasam-panjakana izay manana andraikitra amin'ny manoloana ny vahoaka dia apetraka ny fahitsiana sy ny fitondran-tena izay mifototra amin'ny fahitsiana sy ny mangarahara ary taberin'andraikitra. Ny faharoa dia ny fisorohana sy fanabeazana ny amin'ny kolikoly. Satria zava-dehibe ny ahafantarana hoe aiza daholo ny hirika mety hisian'ny kolikoly dia ahoana ny anabeazana ny vahoaka sy ny mpiasa mba tsy hisian'izay kolikoly zay. Ka izay indrindra no iompana ny asa ataonay dia ny fametrahana an'izay fahitsiana sy fangararana eo amin'ny asam-panjakana izay sy ny fanabeazana sy fisorohana ny kolikoly ao anatin'ny faritra. Makasitraka. Raha ny resaka axe ianao teo dia mampatsiahana ny stratégie nationale de lutte contre la corruption zavatra resahanao. Iny stratégie iny no ampiasaintsika au niveau national dia manahoana indray ary ny fahitanareo an'iny stratégie iny rehefa ampiarina eo anivon'ny faritra izay misy ianao. Zava-dehibe tokoa ny fametrahana n'iny stratégie nationale pour la lutte contre la corruption iny ary nanatombony zahay satria ny tenako no solotenan'ny faritany Toliara. Namolavola avy any amin'ny faritra dia nitohy taty Antananarivo ny solotenan'ny Toliara nametraka n'iny stratégie. Zavatra na teboka tena nandanja mihoatra amin'ny faritra rehetra napetraka ay dia niady amin'ny kolikoly eo amin'ny sehatry ny Dinabe. Satria mafimafy kokoa eo ihany ny sehatra hafa fa misy any aminay le hoe Dina izay mampitaraina ny olona ny zava-misy ao anatiny sy ny fanajanany zon'olombelona dia napetraka izany. Ny fampiarana azy dia tamin'ny taona lasa zahay dia efa nanao fanentanana nanofana ny momba ny fahaizana mitarika mifototra amin'ny ady amin'ny kolikoly ho an'ny mpitarika ny Dinabe, ho an'ireo komity mpanatanteraka ny Dina. Dia efa natao zany tamin'ny taona lasa, efa nitohy tamin'ny febroary teo koa
zany fanetanana izany ary am'izao tsika miteny zao a nanao fampiofanana mpampiofana izahay de izay fampiofanana mpampiofana izay a mipariaka ireo mpampiofana reo amin'izao tsika miteny zao a any amin'ny distrika rehetra izay voakasiky ny tetikasa lanja zay miantsehatra amin'ny resaka hoe fampanarahana radrariny sy ara-dalàna ny dina dia izy ireo no fanomena fiofanana amin'ny ady amin'ny kolokolo le mpampiofana de izy ireo no manofana ihany koa ny any fotony ny any amin'ny commune de ny any amin'ny commune koa manofana ny any amin'ny fokotany zay zany no ataotsika am'izao. Raha ny sehatry ny ady amin'ny kolokolo araka le fa volazanao tao de misy ireo activité maromaro sy programme maromaro efa miainga zany eny amin'ny région eny ary kanefa fatatsika ihany koa fa manahirana foana ny ady amin'ny kolokolo ary misy défi be dia be ao anatin'izay. Raha ho anareo manokana zao any amin'ny faritra misy anareo, inona ireo défi na olana tena tsapanareo fa manakana anareo hiroso anatin'izay fahatratrarana ny tanjona izay? Raha jerena efa samy resy lahatra ny rehetra hoe zava-doza ny kolikoly ary tokony hiadina fa ny hoe ny fitaovana hoentina hiadina no somary marefo. Mety ho inona moa zany fitaovana izany a? Mety ho arak'olona io hoe iza ny olona afaka isalahy amina isam-pandraharaha satria zahay ao amin'ny isam-pandraharany anankitelo fotsiny a miampy ny secrétaire dia arak'olona zany mitady de hoe ny any amin'ny distrika sivy de iza koa ny antenne any amin'ny distrika sivy mbola tsisy zany. Ny any amin'ny commune maromaro ao anatin'ny faritra tsy mandrefa ny fokotany anarivo arak'olona zany mila olona miara-misalama zay ady amin'ny kolokolo zay. Eo ihany koa ny ara-pitaovana, sakana koa ny ara-pitaovana satria toy ny isam-pandraharaha-panjakana rehetra mila fitaovana na ny fitaterana anaovana déplacement na fanentanana manerana distrika sy ny fitaovana ara-informatika sy fitaovana hoentina manentana dia mbola misy sakana kely zay. De ny mazava ho azy moa ny ara-bola de tsy de manana teti-bola manokana ny isam-pandraharaha hoentina hiadina amin'izay kolokolo zay. Ireo anankitelo no somary mbola mila ezaka mba ahafahana mahatratra ny tanjona. Raha mijery zao isika ny indice de perception de la corruption izay ahafahana mamaritra ny fivoaran'ny ady amin'ny kolokolo eto Madagasikara de tsapa fa tsy de tena hoe mivoatra be ary tsy de mandroso raha ny tarehimarika hita izay resaka ady amin'ny kolokolo izay. Kanefa ny fitondram-panjakana indrindra eto amin'ny niveau central de milaza fa anao izay ezaka rehetra azo atao mba ahafahana manamafy ny ady amin'ny kolokolo. Manahoana indray ny fahitanareo an'izay ny nivon'ny région sy ny service andraikentanareo? Zava-misy eny ve ahafahanareo tokoa manamafy ny ady atao amin'ny kolokolo ary eny amin'ny région eny inona no mety ho antony ahitana an'izay hoe tsy de tena mandroso tsara ilay izy? Fomba fijerinay manokana hoe aty amin'ny Foibe, fanjakana Foibe manana tanjona hoe hampiatra zay hoe ady amin'ny kolokolo zay dia toy ny nambarako teo ihany hoe raha tia napetraka ny hoe zany hoe fifampitondrana tsara tatana zany eto amin'ny firenena dia arak'olona aloha mitady olona mpitarika na avy aty amin'ny Foibe na any amin'ny faritra na manerana ny faritra rehetra izay tena vonona tokoa resy lahatra hoe ametraka zany fifampitondrana tsara tantana izany sy ady amin'ny kolokolo izany. Zany hoe efa ao anatin'ny rany sy ny efa votom-pinoana amin'ity resaka ady amin'ny kolokolo ity zany ny mpitondra de fa tena vonona hiady tokoa.
dia ohatran'izay koa ny any amin'ny faritra rehetrarehetra izay mpitarika rehetrarehetra, ny chef de région rehetrarehetra, ny chef de district, ny délégué mpanjakana rehetra, ny chef pokotany, hatrany amin'ny rehetrarehetra izay mpitarika rehetrarehetra zany a, dia tokony ho votom-pinoana amin'ny fitondrana tsara tantana ary miady amin'ny kolikoly. Manarak'izay tokony fanjakana koa mametraka ny lahara-pahamehana amin'ny teti-bolam-panjakana amin'ny ady amin'ny kolikoly, satria zava-poana ny ampihodinana ny raha-panjakana raha ohatra ka tsisy fitaovana, tsisy teti-bola hoentina miasa. Dia tokony a na ny fanjakana foibe na ny isaky ny ministera na ny vondrom-bahoaka tsinjaram-pahefana dia tokony isy teti-bola manokana ho an'ireny rafitra hiadina amin'ny kolikoly ireny a, mba hahafahany miasa sy manatanteraka izay ady izay. Mankasitraka be Andriamatoa Tahiry amin'izay fizarana rehetra izay. Amaranantsika azy a, inona ny afatra farany ho an'ny mpanaraka ny podcast Soa Iombonana? Ny afatra farany dia zava-dehibe tokoa satria io kolikoly io a, raha ohatra ka tiana handeha any amin'ny fampandrosoana isika, io lalana ho any amin'ny fampandrosoana io, indro fa misy vato misakana izy io. Vato misakana mety tsy hitantsika maso a, nefa tena mankadiry, dia ny kolikoly zay. Fa ny fomba hanesorantsika io vato misakana io a, tsy vita izy io. Misy ny ohabolantsika malagasy hoe tao-trano tsy vitan'ny rery a, hazo tokana tsy mba ala, tondro tokana tsy mahafoy ao, akanga maro tsy vakinam-bo. Dia tsika rehetra miaraka misalahy hanaisotra io vato misakana io a, no tena zava-dehibe. Ary mitaona antsika rehetra izay manaraka an'izao fandaharana izao a, andao aoka tsika ho resy lahatra fa isika ihany no rendrika ao anatin'ny sambo a, raha ohatra ka idiran'ny rano ny sambo, nefa isika tsy manampina an'izany lavaka idiran'ny rano izany, fa isika ihany no rendrika miaraka ao fa andao hiaraka hiady an'ny kolikoly. Mankasitraka tompoko. Misaotra betsaka Andriamatoa Tahiry a, mankasitraka antsika rehetra ihany koa nanaraka hatramin'ny farany a, mandram-piona tompoko, mirary soa antsika rehetra.